Asan'ny apôstôly toko 5. Paoly nanoloana ny Festosy ary nangataka ho tsarainy Kaisara. Asan'ny apôstôly toko 5 andininy 1 hatramin'ny 12. Ary Festosy noho ny tonga teo amin'ny zara fanapahany dia niala tany Kaisaria hiakatra ny Jerosalema rehefa afaka hatelona. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny olona manan-kaja tamin'ny jiosy nanambara taminy izay niampangany an'i Paoly, sady niangavy taminy ka nangataka azy ho elohina mba hampanalainy hankany Jerosalema. Fa nikasa hanotrika eny amoron-dalana izy hamonoany azy. Ary Festosy namaly fa Paoly dia mbenana ny Kaisaria, sady izy koa efa hankany faingana. Koa izay manampahefana eo aminareo, hoy izy, no aoka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havalona na hafilohana izy, dia nidina nankany Kaisaria. Ary noho ny apitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ka nasainy halaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azony hamarinina akory no niampangany azy. Fa Paoly nandahateny hanalatsiny ny tenany hoe tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalàna ny jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'ny Kaisara. Nefa Festosy tahazy sitraka tamin'ny jiosy dia namaly an'i Paoly ka nanao hoe, tianao va ny hiakatra ny Jerosalema ho tsarainy eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany? Fa hoy Paoly, eto amin'ny fitsarany Kaisara izay tokony hitsarana ahy no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny jiosy akory aho, ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho, na nanao izay tokony hahafaty aho, dia tsy mandà tsy ho faty aho. Fa raha tsy marina kosa izay zavatra niampangany ireo ahy, dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapony. Handahatra eo anatrehan'ny Kaisara aho. Ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina Festosy dia namaly hoe, efa nifidy ny handahatra any anatrehan'ny Kaisara ianao, ka dia ho any amin'ny Kaisara ihany ianao. Paoly nanoloana any Agripa. Asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 17 hatramin'ny 17. Ary rehefa afak'andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika hiarahaban'i Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy dia nambarany Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy, misy mpifatotra anankiray ato navelan'i Felix, koa tamin'izaho tany Jerosalema, ny mpisorona sy ny loholon'ny jiosy ny ampangazy ka nangataka izay hanamelohana azy. Fa namaly azy kosa aho hoe tsy fanaon'ny Romanina ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra hanalatsiny ny tenany ny amin'izay ny ampangany ireo azy izy. Ary raha tonga taty izy, dia tsy mba nijanonjanona aho, fa noho ny apitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina raha lehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiampanga ireo, dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy nampoiziko izy tsy akory, fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty, nefa nilazain'i Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny hitsarana izany zavatra izany, dia nanontany aho na tindra lehilahy hankany Jerosalema ho tsaraina any ny amin'izany zavatra izany na tsia. Ary rehefa nangataka hambenana ho tsarainy mpanjaka Paoly, dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy, za koa mba te handre zay lehilahy zay. Ary hoy izy, raha mpitso ary dia handre azy ihany ianao. Ary noho ny apitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany, ka niditra teo amin'ny trano fiaonana niaraka tamin'ny mpifehy arivo sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nentina anakeo Paoly araka ny didin'ny Festosy. Ary hoy Festosy, ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io, izay notarainy ny jiosy rehetra tamiko, na tany Jerosalema na teto koa, ka nataony antsoavy hoe tsy tokony ho velomina intsony le io.
nefa no ny hitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, saingy izy ihany no tahandahatra amin'ny mpanjaka dia nanaiky hampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina ho soratako amin'ny tompoko, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba hadinina izy ka dia ho hitako izay ho soratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra iampangana azy.